avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vaovao. Nankalazaina androany maneran-tany ny fetin'ny Idel Adha ary nankalaza izany ihany koa ny mpino silamo rehetra teto Madagasikara. Fety lehibe ho an'ny finoana silamo ny nankalazaina androany. Tsy azo ekena ny fanafenana ny tolo-dalàna mahakasika ny fanovana ny lalam-pifidianana fa tokony ho sokafana ny adihevitra andraisan'ny rehetra anjara hoy ny fanehoan-kevitra ny mpanao politika. Manoloana ny olan'ny herinaratra tsy mbola nahitam-baolana hidina andalambe hitaky ny zony eny amin'ny foibe toeran'ny Jiramany sabotsy 14 Jona ho avy izao ny fikambanan'ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa mivondrona ao anatin'ny GAS MRV. Anohana raha-pitaovam-piadiana sy aratafika tsy misy fipetrany Russia amin'ny ady ao Ukraine i Korea Avaratra ary nilaza avy hatrany ny finoana fa andresy Russia ao anatin'ny ady. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Manatitra ny Araba, tompo-kilasy sy tompo-vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ity fahaenina ny volana Jona taona 2024 ity. Asainay ampanajany ianao anaraka hatramin'ny farany fahampahalalam-baovao. Andeha mboatsika izany ny lafim-baovao mahakasika ny finoana ankalazana androany maneran-tany ny fetin'ny fanatitra na ny Idel Adha ary nankalaza izany ihany koa ireo mpino silamo teto Madagasikara rehetra fety lehibe ho an'ny finoana silamo manamarika ny fahafoizan-tena sy ny fanoloran-tena ho an'Andriamanitra izany amin'ity andro manokana ity, miaraka ny vavaka sy ny fampizara ena amin'ny fianakaviana sy ireo sahirana ny mpino silamo rehetra manamafy ny firaisan-kina sy ny fitiavana ao anatin'izany. Tsiaro Rasoarvelo no mitondra antsika ny Antsipriany mahakasika izay. Iray amin'ireo fety lehibe indrindra amin'ny fivavahana silamo ny Idel Adha antsoina ihany koa hoe fetin'ny fanatitra na fête du sacrifice. Amin'ity taona ity ankalazaina androany 9 Jona izany fety izany araka ny fanesana manaraka ny calendrier silamo. Andro masina ho an'ny finoana silamo ka nisy ny fiaraha-mivavaka sy fanolorana biby sorona. Androandroany mikasika ny Idy dia ao anatin'ny finoana silamo misy fety anankiroa. Raha tadiditsika nisy le Idy taloha tamin'ny voatsela zay angamba telo volana lasa zay iny ny antsoina hoe Idy al-Fitr. Dia ty Idy anankiray ty zany ty ny antsoina hoe Idy al-Adha. Ny Idy al-Adha dia manaraka an'ilay zavatra efa nataony mpaminany Ibrahim na Abraham na izantsika malagasy azy izay hoe nanao sorona izy amin'ny androany. Izy ty koa tsy hoe sorona fotsiny fa misy ireo mpino silamo maneran'izao tontolo zao lasa any Lameky manao fivahinana masina any Lameky ry zareo mba hitondra ny famelan-keloka sy ny fibebana eo anatreny ilay nahary na Allah subhanahu wa ta'ala izay nahary an'izao tontolo zao tsy manam-paharoa. Andro masina sy manan-danja ho an'ny silamo maneran-tany, andro fizarana, fifankatsiavana ary fahafoizan-tena ho an'Andriamanitra. Zay zany le tena base ny hoe fikonoana Zagnahary tokana zany tsy zay nahatonga ny Abraham raha fanteneny dia nagneky an'le tenin'ny Zagnahary dia fakalaza ny Zagnahary zany hoe tokana zany. Tsisy olo hafa koatra ny Zagnahary fa izy zany Zagnahary tokana. Zay nahatonga zay tena zava-dehibe amin'ilay zany. Mba hofantara le mpino silamo rehetrarehetra zany ary zay ny fagnazavana ny pasteur tao tamin'le fagnazavana tamin'le Ivy ny fankalazana ny fivanianana masina ataon'ireo mpino silamo any Lameky androany amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana trany misy vavaka ifanomanana atao maraina eny amin'ny moské na amina toerana malalaka arahana fety mpianakaviana miaraka amin'ny fizarana sakafo sy fifaliana mampatsiahy ny finoana sy fahafoizan-tena ho an'Andriamanitra ny fizarana sy ny fiarah-mientana amin'ny hafa finoana sy fanekena amin'ny Andriamanitra fizarana amin'ny mandra sy ny sahirana ary fiarahana amin'ny fianakaviana.
zay ny lafim-baovao mahakasika ny finoana fa raha iverina iresaka amin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara isika tsy azo ekena ny fanafenana ny tolo-dalàna mahakasika ny fanovanana ny lalam-pifidianana fa tokony osokafana ny adevitra andraisan'ny rehetra anjara hoy ny mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana androany Bila Miles tokony anaramaso ny vahoaka malagasy manoloana ireo vaovao izay inina aparitaka hoentina andrebirebena hamonona afo izay anaovana serasera be ankehitriny. Rina fitiavana no mitondra ny antsibriany mahakasika izay. Ny sesesina moka fanambarana nandisy ny vaovao miparitaka na voatontonona azy ireo ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny Prime Ministre. Nampiakapeo ny filohan'ny HCC omaly nandisy fa tsy nanao fanambarana momba ny resaka fikitiana ny lalam-panorenana izany ny tenany. Nikropaka ihany koa ny fiadidina ny prémature androany ka nanambara fa tsy marina ny filazana fa nanao fanambarana mikasika ny fisian'ny disadisa eo anivon'ny andrim-panjakana ny Prime Ministre. Nosokajin'ireo filohan'ny andrim-panjakana roa ireto ho fanelezana tsao sy fanakorontanana saim-bahoaka ireo fanambarana ny voaka omaly ireo. Mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny ao ambadikireny fiparitahan'ny vaovao mahavoasaringotra andrim-panjakana ireny. Tsikaritra fa ifamaliana ny fanambarana sy famonona afo etseroa manoloana ireo raharaha mafampana tamin'ity herinandro ity raha tsy laza fa tsy niresaka fifanenjian'ny Sénat sy ny Seni, ny fifanenjian'ny solombam-bahoaka sy ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary ity farany fanambaran'ny ACC sy ny Prime Ministre. Misy antony ao matoa mivoaka ny toe-javatra tahaka izany. Ho an'ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana, tokony omalina ny rehetra fa manjaka ny fanampenam-bava, ny endrika fandrehetana sy famonona afo amin'izao fotoana. Fitantanana ny firenena ny resaka eto ka tsy tokony hisy ny afenimpenina fa takina ny mangarahara. Ny famoahana ampabe maso fantabahoaka manoloana ny tena zava-misy marina tiany ny mpitondra tao, indrindra ity resaka tolo-dalàna momba ny lalam-pifidianana ezahana saromana mafy tsy ho fantatra ity. Tsika zany mila manavaka tsika atoato ny adinom-balahy sy ny adinakolahy. Adinakolahy ren'le hoe rehefa mifamely rehefa mifampikiaparanjo sy ny sisa. Marina fa raha mahay mitondra ny mpitondra mahay mandamina an'izany adevitra zany ao anivony izy. Fa zany ray manao hoe za raha aza reny nipoitra ahitantsika aiza ny tena haindehibe ny firenena eto ampelatanan'ireto olona reto. Valiny fanamboarana fiarahana manamboatra ny lalam-pifidianana. Ninona zay ny ataoko hoe mila mailo sika ary manao andromaso an'ireny lafin-javatra lehibe tena adinom-balahy eo amin'ny haindehibe ny firenena tahaka ny fifidianana. Maro ny mpisehatra politika no manano tetikadin'ny mpitondra amin'ity resaka fanovana lalam-pifidianana ity sy ny politika ambadika izany. Azo heverina ho mety fitsapana ny alalan'ny rano no iandohany amin'izao fanolorana tolo-dalàna izao fa ahina hiafara amin'ny fikitiana lalam-panorenana anomezana tombony ho an'ny Andry Rajoelina no iafarany. Tsy azo ekena nefa izany fa tokony ho sahijoro ny vahoaka malagasy. Eto Madagasikara eto rehefa volavolan-dalàna gobonina atao akinafinafina mihitsy aloha dia rehefa minitra farany vao mipoitra manao tsangatanana ry amin'ny assemblée. Zay hoe nitondrana ny firenentsika indrindra hoe momba ny fifidianana. Momba ny fifidianana. Tediavinareo ve mbola eny an-dalambe ohatra ny tamin'ny hetsika fotsy zay vao angamba hiadevitra amin'ny fifidianana. Tamin'ireny moa nareo tsy te hiadevitra fa tonga dia nampiarinareo le hoe nareo nga resy miaramila. Izany mihevitra fa izy ny tompo mpanapaka momba an'io tompony resaka na izy roa toto ary mifanilika hoe tsy ianao ny tompony fa izahay. Ka itsika zany tsy maintsy manao vonona tsika ninina ataony dia tsika tsy maintsy vonona momba an'io lalam-pifidianana io ary zao ny fotoana tokony hanaovana an'io ho adevitra ny vahoaka. Manandanja lehibe amin'ny fitantanana ny firenena ny fahampalalana vaovao fantatry ny vahoaka mahakasika ny raharaham-pirenena. Ny tranga hita matetika miandry tairina ny mpitondra vao mikropaka mamono afo. Tokony modely fitaratra amin'ny fanajana ny lalam-panorenana ankilan'ny mpitondra raha tena milaza fa tia tanindrazana sy mandala ny demokrasia. Mbola lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika izay hatrany ahiliky ny mpitondra any amin'ny mpanohatra ny tsy fahombiazany eo amin'ny fitantanana ny firenena hoy ny avy ao anivo ny RMDM androany. Tokony hametra ampialana rehefa tsy mahavasatry mpitondra mamahaolana no ilainy ny firenena amin'izao fotoana izao izy ireo. No amafisina ihany koa fa atsangana manomboka ny talata ho avy izao ny komity iara-idinika anavitra ny firenena. Gaetan Andria Tsilavo. Misy mpitondra fanjakana ve eto manoloana ireo olana isan-karazany aina ny firenena. Io mifantaniana lehibe apetraky ny vovonana RMDM raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany.
maro loatra ny tsy fanaran-dalàna ny tsy fandrimpahalemana sy ny kolikoly mijaly ny vahoaka saingy tsy misy vahaolana roso na iray aza mpitondra mahavita mamaolana araka izany no ilaina ho an'ny firenena ny zavatra tadiavin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mila fitoniana ny vahoaka ary mila voky ny vahoaka malagasy mba hialana amin'izao fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka zao mitady mpitondra mahavita an'izany ny vahoaka malagasy fa tsy mitady oeraoera na mitady tsindry na mitady diktatira na mitady fanaparam-pehefana fa ny vahoaka ahavita manome ny zavatra ilain'ny vahoaka no zay ny mpitondra ilainy ka rehefa tsy vita zay rehefa tsy hitan'izay de hitrotra izy de mitaraina izy de mampiseho ny heviny izy ka rehefa mampiseho ny heviny ny vahoaka malagasy de lazaina fa hoe nanakorotana rehefa mitsangana ny vahoaka malagasy de lazaina fa hoe io ndray rianina fa hanakorotana sanatria ny vava tsy tokony ahilika amin'ny fanoherana na ireo mpanohitra ny tsy fahombiazan'ny mpitondra hoy izy ireo mpitondra fanjakana ireo zay miady an-trano sy mifanilika andraikitra amin'izao fotoana rehefa tsy mahavita tokony ametra-pialana raha ny fanazavana ny adidiny mpanohatra de miteny manitsy manoro hevitra ary miaro fa ianareo mihitsy no sarotra notorona hevitra sarotra na itsy de zao ny afaran'ny firenentsika iza ny tompona andraikitra iza ny tompona antoka amin'izao misehoanareo ho tomponantoka amin'le zavatra tsy mety iainan'ny firenentsika fa aza ailiky hitadiavana olo-kafa ndray aniliana azy hoe ndao ailikytsika mpanohatra ndray ny tsy fahombiazantsika de atsoina ry zareo de ho ampidirina ao anatin'ny fifampiresahana fa fandaminana nyity fireneny ity azafady re tompoko rehefa tsy vita de mametraha fialana rehefa tsy vita de mametraha fialana miantony rehetra ny ao anivon'ny RMDM iara idinika hanavitra ny firenena manomboka ny talata ho avy izao no atsangana ny komity mpanantanteraka izany feno kapoka ka tsy maintsy mitady vahaolana maika indrindra manoloana ny sosialim-bahoaka amin'ny lafiny rehetra ivadika lafim-baovao mahakasika ny olan'ny herinaratra isika amin'izao fotoana izao manoloana ny olan'ny herinaratra izay tsy mbola nahitam-baolana fa vao maika miamahazo vahanatra-ny ankehitriny hidina andalambe hitaky ny zony eny amin'ny foibe toeran'ny Jirama sabotsy 14 jona ho avy izao ny fikambanany ny mpiaro ny azon'ny mpanjifa mivondrona ao anatin'ny gasy MRV na ny gasy miaro ny rariny ho an'ny vahoaka raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany hetsika izay tsy janona raha tsy misy ny vahaolana izay maharitra amana ny olan'ny herinaratra eto amintsika ka iantson'izy ireo ny olom-pirenena tsiraray avy natevin-darana amin'izany etsika izany raha hoan'ny androany dia natratra adiny 8 ny fahatapahan-jiro teny amin'ny manodidina nandota-penaka digy rehetra iny izay nahitana fiantraikany tamin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka izany andeha ho arahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay etiny Daniela Minoar ampy zay ny fahatapahan-jiro rano feno ny kapoaka hoy ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa mivondrona ao anatin'ny gasy MRV na ny gasy miaro ny rariny ho an'ny vahoaka raha nanao fanambarana tamin'ity andro hoany ity efa maro izy ireo ny antso sy fitarainana nataon'ny olom-pirenena tsiraray avy tamin'ireo tompona andraikitra isatsokajiny saingy toy ny antso any efitra fotsiny ihany izany antony iroson'izy ireo amin'ny fidinana andalambe eny anivon'ny foibe toeran'ny Jirama ny sabotsy 14 jona ho avy izao ka iantson'izy ireo ny olom-pirenena tsirairay avy maro loatra ny tsirariny sy ny fitarainana voaray anay avy amin'ny vahoaka mpanjifa tonga aty aminay mahatsapa izay fa ampy zay feno ny kapoaka efa ela ihany ny andrematofolono ny janona tao amin'ny Jirama nefa mbola tsy voavay ihany ny olana atram'izao noho izany dia tapa-kevitra izay fa hidina andalambe anapon'ny filoha hitako ny zo anay ny sabotsy 14 jona manomboka amin'ny 10 ramaraina eny atambarinandrina ny fotoana ka mitaona ny hery velona rehetra izay mitovy hevitra aminay izay mahatsapa fa tsy rariny loatra izao fampahoriana mianjady amin'ny mpanjifa izao tsy janona itsony ny fitakiana raha tsy misy vahaolana maritra mialohany izay fotoana idinana andalambe izay roso amin'ny fangatahana fahazon-dalana eo anivon'ny prefektura n'Antananarivo ireto mpiaro ny zon'ny mpanjifa anatin'ny gasy MRV ireto ka miantso ny prefektura n'Antananarivo
hanaiky ny fangatahana ataon'izy ireo. Io fidinana andalambe ho atao io izay tsy midika ho fanonganana mpanjakana fa fitakiana ny zo isiny ny rarina raha ny fanazavana trany. Ny zavatra mampalahelo zany am'izao lasa ohatra ny mialatsiny amin'ny fiteny valala voatango ny vahoaka malagasy indrindra fa ny mpanjifa raha tapaka ny jiro inony ataony mandeha ny jiro hoe zay sisa ny hoeno zany resahan'le vahoaka zay mahatonga anay zany ny eritreritra ny ato amin'ny gasy merveille tao am'izay tsangana ka ity sao de lesety ny sasany hoe fanonganam-panjakana na fanohitohinana ny filaminam-bahoaka fa le zo tsy azo ny vahoaka ntsony no ilainy gasy merveille zany tokony omenany vahoaka satria ny antony mazava be Andriamatofilona ampanantena hoe tsy voaka am'jirama izy raha tsy misy ny vahaolana ka izay ny antony antsonay ny vahoaka malagasy ny ty tandrazana sy izay mety voakasika ny resaka tsy fandriam-pahalema na vidim-piaina na vidijiro sy ny sisa ty andao isika hanampy any Andriamatofiloa fa mbola ao am'jirama izy mitady vahaolana ho atsika ka tsara tsika raha manampy isa azy eny antoerana mba hahafahany tady vahaolana faran'izay malaky. Raha ny zava-misy miamazo vanatrany ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana. Raha ny hita amina faritra maro eto Andrenivohitra efa misy mahatratratra any amin'ny adiny 7 maheriny ny fahatapahana izay mampitaraina ireo mpanjifa. Andotam-penina ka sy ny manodidina ohatra efa tamin'ny 5 ora maraina no tapaka ny jiro ary tsy miverina raha tsy amin'ny 12 ora sy sasany atoandro. Izany hoe mihoatra io adiny 7 iainany ny mpanjifa io. Ny akamaroan'ny orinasa madinika sy salatsalany mivelona amin'ny fampiasana ny herinaratra ny jirama izay saika misedra fatiantoka goavana ary miapotika tsikelikely amin'izao fotoana. Tahaka izany ihany koa ny tokantrano sasany izay miaina ao anaty aizina sy fitaovana simba. Tranga izay maneho taratra ny tsy fandrosoana sy ny fahantrany firenena. Izao alina izao dia mbola niverina tapaka indray ny jiro ety amin'ny faritry ny Digy sy ny manodidina nandotam-penaka iny. Fa ivadika lafim-baovao makasika ny politika isika ny filan-kevim-panjakana no miteraka korotana sy savorovoro ao amin'ny distrika ny Mananjary hoy ny solombam-bahoaka any an-toerana vokatry ny fanapahana tsy ara-dalàna sy tsy ampiheverina nataony ity fitsarana ity. Mikatso ny fampandehanan-draharaha ao amin'ny komina Marokarima be ny tanàna tsy lanim-bahoaka no asaina mitondra raha ny fanazavana. Mandeha hoentsika ny antsipriam-baovao makasika izay entiny onona saina. Tsy misy raha mandeha amin'ny komina Marokarima distrika ny Mananjary amin'izao ny solombavim-bahoaka voafidy tany an-toerana noho ny fanotokotirana ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Kaso tanteraka ny machine administrative rehetra dia sisy ninina mandeha na resaka bulletin de naissance na fa déclaration de naissance na déclaration de décès mikaso tanteraka zany commune Marokarima noho ny famoahan'ny tribunal conseil d'état famoahan'ny conseil d'état ny fampandanina indray an'ilay olona 5.3 isanjato dia natao silany iray ilay olona nahazo vato 5.2 isanjato. Zay zany dia noho izay vokatra zay zavatra zay mikaso tanteraka fampandehanan-draharaha ao amin'ny commune rurale Marokarima. I maire maro koa dia fa nitondra tamin'ny mandaly iray tary aloha dia tamin'ny mandat farany teo i manina no ben'ny tanàna tao dia mbola niarany rosaka izy roa zany hoe tompona ndraikitra i manina amin'igny birao hitasika satria igny lasa le birao makoro voakiany hoe rasy be igny zany nivokatry ny résultat ny tantagnany manisanina raha mahavita ny commune rurale Marokarima sisy nininona nataony izy tao na ray aza dia hagnovany zany no sy ny fidianam-bahoaka azy ary elanelam-bato 5.700 tanoana. Nampiakatra ny raharaha ny ben'ny tanàna nahazo ny maronisa amin'izao fotoana izao izay andrasana ny fanapahany filan-kevim-panjakana miankina amin'ny didy ivoaka io no ampilamina ny toe-draharaha na tsy hoy ny faneo-kevitra. Sisy passation vita agny fa saika hanao amboletra ry préfet dia sy tanteraka satria sy neken'ny olona rehetrarehetra mihitsy zany hoe ny vahoaka ny Marokarima mihitsy sy nagneka dia efa raha homany maire manina ny olona hoe hogadrainy aty Antananarivo raha ohatra ka manaka ny sakana ny fagnamparam-pahefana zay ataony ao
ao amarokarima zany efa namoaka ny fanapahan-keviny moa ny conseil d'état dia nametraka olo sy lanim-bahoaka eto zany dia mametraka fa ny conseil d'état ro magnakorontagna ny district Mananjary ny conseil d'état no magnakorontagna ny fiarahamonina ny amarokarima conseil d'état no mampiady ny vahoaka sy ry préfet mampiady ny vahoaka sy ny gendarme efa nametraka opposition izahay ao aminareo arrecevable sara mba sarao fa miandry an'igny vokatra igny zahay mba aleo kosa le izy mba hanana zoy maro ko hiaro tegna mba aleo mba fisarana mba sy hitanila kosinareo saropady ny fifidianana indrindra manakaiky vahoaka toy ny fifidianana be ny tanàna ka tsy tokony atao kilalao hoy ny solombavam-bahoaka raha ny fampitamba vaovao ray dia niditra antsehatra ny ariva teo ny mpitandro ny filaminana tany Marokarima ka nanala ireo iditrandro napetraky ny mponina teo amin'ny komina ary nanokatra indray ny birao ny komina na izany aza mijanona amin'ny safidiny ireo vahoaka izay mitaky ny be ny tanàna lany ny maronisa tamin'ny fifidianana iny ivadika lafim-baovao hafa isika mbola mahazo vahana ny tikely sy ny fanaovana kolikoly eny anivony fitsarana sy ny fonja eto amintsika tsy olona iray na roa ihany no tomponantoka sy ao ambadika matoa sarotra ny manafona azy io na esorona amin'ny toerany aza sy ny andraikiny aza ny olona dia mbola ny teo ihany no teo ny miverina hoy ny ministra izay nyaiky fa misy kilodoka eny anivony fonja Eloagabin no mitondra ny antsibrieny makasika izay ny ena ny fatokisan'olom-pirenena ny fitsarana eto amintsika manomboka avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izany ka hatrany amin'ny rafi-pitsarana ambony sy ireo sampandrarahany fonja antony manjaka ny kolokolo ka izay manana fahefana anindry ny fitsarana ihany no matetika mahazo ny rariny tsy azo antenaina ny fahaliovantena ny fitsarana raha mbola eo ilay toe-tsaina tikely tranga izay mampahazo vahana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena nampiakapeo no ny fisian'ny tsolatra eo anivon'ny fitsarana ny loholona avy amin'ny faritany fianaran-tsoa fokon'olona eny amin'ny telopolo sy roanjato no nanonona anarana dahaly ny telo verimberana raha fa nampanaovana vote secret ny arahana rehetra nahita fa nivarotra tanimbary 80 millions io rangahy io tsy mba niditra ny fonja tompoko na androny ray andro anefa dia nahafatesana olona zany fahavolombeloko mitoko amin'ny tendany fa maloto ny fisarana tongo bakivaky sady marary no mamenatra ny tranga misy eto amin'ny firenena fa indrindra ny eo anivon'ny fitsarana hoy ny ministra tsy olona iray na roa no tomponantoka matoa tsy mbola resy tanteraka io kolokolo io ny aiky raha teo ny tenany fa misy tokoa ny kilodoka eo anivon'ny fonja eto Madagasikara izany hoe na samy tafiditra ao avy ny olona dia misy afaka mivoaka tsotra sy amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa tena fery tamaso marina ny teny olona tsy tena za zany tsy hoe za manao azy fa tena marina toko hoe ny fonja misy kilodoko ao za mitsy nahita izy tokony diada fito amby folo taona tery taona izy dia ataonjara mandeogram-pianarana atsamina amin'izy tsabo intery sahady zay na inefitra niva ny lehibe ny fonja tao tamin'io intery na inefitra koa niva ny teny safa eo ihany eo tena direct tamin'teny eo ihany eo apio a ankoatr'izay ny aiky ihany koa ny ministra fa raha misy ny fakan-kevitra momba ny stratejika amin'ny fifehezana ny tsy matahatody eto amintsika dia aleon'olona kokoa ny miroso amin'ny fitsaram-bahoaka toy izay hiandry ny fitsarana tranga izay manambara fa kely dia kely tokoa ny fatokisan'olona ny fitsarana eto amintsika manoloan'izay ary ahay akalesona sy anova famindra ve reo voakasika izany sa anoho ny asa feny kolikoly na eo azy izany dia voararany lalàna no tsy azo atao eto amin'ny firenena ary mifanohitra tanteraka amin'ny lalàna iraisan'ny firenena momba ny zon'olombelona ny fitsaram-bahoaka na vokatriny izany na mety inona ny antony dia iny ihany koa ary no antsika miditra vetivety miseto atao anatin'ny dokam-barotra manasanao tsy saraka amin'ny Cool TV atao anatin'ny fahampahalalam-baovao Olo Jabe, Mila Connecte. Olo Jabe, e che finete. 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 Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete. Yes, yes, che finete. Che finete, che finete.
Grâce à Netmonce 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Quand l'outil ne suit pas, la maîtrise disparaît. Précision absolue, puissance maîtrisée, efficacité sans faille, fluidité et contrôle. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Mbola terina trany ny arabo tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa ho an'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ivadika lafim-baovao eny anivon'ny anteny merandolona isika lantsina sy pantsina nandritra ny fivorimbe azony rehetra natrehana teny amin'ny anteny merandolona ny tolo-dalàna aotra efatra tsipika efatra amby roapolo sy roa arivo bara PL mifehy alatromby taorian'izay niroso tamin'ny asambomera ny teo anivon'ny anteny merandolona ka lantsina sy pantsina ihany koa ny tolo-dalàna fa aotra iray tsipika 5 amby roapolo sy roa arivo bara PL momba ny famokarana sy ny famarotana ny toaka gasy eto Madagasikara. Amin'ny herinandro ambony izao no andanina na tsy ity lalàna ity ao anatin'ny fivorimbe Gabin Eloatrany no mitondra ny antsiprieny mahakasika izay. Nafana dia nafana ny teny amin'ny lapana Enoskelo Maleriva nandritra ny fifanatrehana ireo loholona tamin'ny solon-tena avy amin'ny gouvernemanta nanomboka tamin'ny 3 ora ariva. Fifanatrehana ampandanina na tsy ny tolo-dalàna ohatraohatra efatra tsipika 420 PL izay manova sy mameno ny tsy volana mitondra laharana 1 tsipika 900 tamin'ny 17 septambra 1709 izay natolotra solombavambahoaka Hyacinthe Befeny Todimanana voafidy tao amin'ny distrikny Antsuy ifehezana ny alatromby sy ampitombona ny sazy momban'izany. Na efa lany tsy nasimpanitsina teny anivony anteny mera amin'ny pirenena tamin'ny 4 Mey teo sy nandritra ny asambomera teo anivony anteny merandolona tamin'ny 3 Jona teo azy ity tolo-dalàna ity dia mbola nangataka ny anemorana azy ny ministry ny fitsarana omaly araka ny nambarany ity solon-tena ny gouvernemanta omaly ity fa manana vinavina itondra volavolan-dalàna mitovy amin'io ihany ny ministeran'ny fitsarana ka antony nangatahany ny ampitsaharana ny fandaniana ity tolo-dalàna entiny solombavambahoaka ity. Fa milohan'izay hoy izy dia iroso amin'ny fakankevitra isamparitra momba ny tondrozotra amongorana ny tambazotra alatromby andaniny niagakapeo ary tsy nanaiky ireo senatera izay solon-tena ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana satria matsapa ny fangirifiriany ny fahaverezana omby sy famonoana olona mandritra ny fanafihana ataony dahalo. Ity tolo-dalàna ity ratsivina dia anazy ireo dahalo ambony latabatra mandrapahafaty sy ampitombo ny sazy hatramin'ny 30 taona antranomaizina ho an'ny mpandray anjara mivantana. Tamin'ny 7 ora ariva mahery vao nitony ny andaniny sy ny ankilany ka niroso tamin'ny fanapahan-kevitra. N'olona niny ireo loholona 100 isanjato tsy nasimpanitsina ity tolo-dalàna ity. Taorian'izay efa tamin'ny 9 ora alina latsaka nisy ihany koa ny fivorin'ny asambomera teo anivony anteny merandolona teny Anoskely nandinihana ny tolo-dalàna amin'ny endriny nasimpanitsina sy nasimpanavaozana laharana ohatraohatra ray tsipika 520 PL momba ny famokarana sy famarotana ny toaka gasy eto Madagasikara izay natolotry ny député Andrea Mihaja fanomezantsio Yves Georges voafidy tao amin'ny distrikny Ambositra. Ka lany tsy nasimpanitsina ihany koa ity tolo-dalàna ity nandritra ny asambomera omaly alina io. Ity farany izay efa lany teo anivony anteny mera amin'ny pirenena ny 20 Mey teo ary andrasana amin'ny herinandro avy izao ny fampandaniana na tsy eny amin'ny lapany Anoskely. Vao isan'ny mahalinona ny olom-pirenena ary andrasan'izy ireo toy ny mahakasika ity raharaha toaka gasy ity amin'izao fotoana izao. Fa ivadika tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra dia mitondra fitarainana mahakasika ny lalao ampahefadalana miverina tamin'ny PFL ny club AS Fanalamanga. Matsapa izy ireo fa tsy mangarara eo amin'ny fitantanana sy ny fitsarana amin'ny fitantanana ity resaka fanatanjahantena ity. Ertina Rarjaona mitondra ny antsiprieny mahakasika izay.
taorian'ny lalao ampahefa-dalana miverina amin'ny PFL na ny Pure Play Football League, fifaninanana divisiona voalohany ho an'ny kluba sangany indrindra eto Madagasikara, dia nampiantso mpanao gazetiny avy eo anivon'ny kluba AS Fanalamanga rehefa nahatsapa izy ireo fa niarany tsirariny tamin'izany lalao izany. Izahay mpitantana ny AS Fanalamanga dia manao izao fanambarana izao makasika ny lalao miverina tamin'ny ampahefa-dalana ho fiadina ny tompon-daka Madagasikara PFL izay nionan'ny ekipanay tamin'ny ekipan'ny CFFA Andoranfotsy ny voalohan'ny volana Jona 2024 tamin'ny rora sasany tao amin'ny kianja Elgeco Plus. Tsikatra nandritra izany lalao izany fa nisy ny fadisona teo anivon'ny fitsarana satria ny lavon'ny mpitsara ny baolina tafiditra ny AS Fanalamanga teo amin'ny minitra fa 7:50. Izany fadisona fitsarana izany dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny valo lalao izay tsara manamarika fa anatin'ny fifaninanana anisan'ny manandanja indrindra amin'ny baolina kitra eto amin'ny firenena ary tsy haina intsony ny angina sy ilefitra. Noho izany mitodika amin'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra izay any rafitra tokana afaka manapaka an'izao raharaha izao izay mba makafaka lalina ity zava-misy ity ka napakevitra. Marihana fa ny AS Fanalamanga dia tsy manana olana amin'ireo rafitra rehetra mitantana ny baolina kitra, ny CFM, CCA, ny FMF, fa tsy azo ekena ny tsy maty-manota izay manimba ny kitra malagasy. Raha tsy aivina, resin'ny ekipan'ny CFFA tamin'ny isa iray nohatra ny AS Fanalamanga tamin'ny lalao mandroso. Tamin'ny lalao miverina kosa dia resy ny reto farany tamin'ny isa iray nohatra ihany koa ny CFFA ka tonga hatrany amin'ny fandakana tirobiny rotota. Tamin'ny lalao miverina io nisy ny baolina iray matin'ny AS Fanalamanga teo amin'ny minitra fa 7:50 kanefa dia nilavan'ny mpitsara fa hoe nivoaka amin'ny baolina. Io izy io nefa dia ampy ny akaran'ny AS Fanalamanga raha no eken'ny mpitsara. Hita tamin'ny sary izay nalain'ny mpanao gazety ihany koa fa tsy nivoaka ny kianja ny baolina. Manao antsoava amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra noho izany ireto ekipa avy any Moramanga ireto mba ho jerena akaiky ny resaka fikarakarana sy fitantanana ny fifaninanana ary ny resaka fitsarana mba hialana amin'ny fitanilana sy ny mangarahara ho an'ny baolina kitra malagasy. Itsika miditra ao anatin'ny tontolon'ny kolotsaina tomombana ny fikarakarana ny rehetra amin'ny tapabolana amin'ny lalatsinainy Patekôty ho avy izao ho an'ny fikarakarana ny tapolaka glady iarana amin'ny tarika rosy ny alatsinainy Patekôty ho avy izao eny amin'ny Coliseum Manantsonjombe ho ireo mpikarakara fampisehoana moderna samba ny eto Madagasikara fa ihany koa anandratana ny kolotsaina malagasy amin'ny fotoana io. Andeha arahantsika ny fitateram-baovao makasika ity hetsika ara-java kanto ity miaraka amin'ny olona saina. Fampisehoana tsy mbola nataon'ireo mpanakanto malagasy teto Madagasikara hatramin'izay no ho ataon'ny tarika rosy ny alatsinainy Pentekosta izao etsy amin'ny Coliseum Manantsonjombe. Basculement ny fampisehoana live makany amin'ny numérique. Raha hatramin'izay analogique no lalaovantsika tonga ankehitriny ny fitaovana rehetra azahoantsika milahatra amin'izao tontolo izao zany hoe tsy mena mitatsony amin'ny ananetona ihany velany ihany na ny ataony rehetrarehetra ny velany ihany ny fampisehoana misy eto Madagasikara. Rosy intégrale no hitanareo ao ny hira rehetrarehetra nafatarana ny tarika rosy zany no ataonay ao. Fa misy kosa reo zanako rehetrarehetra zay efa niala avy tato amin'ny tarika tato lasa navita be reo ho avy daholo hanampy ao ary mba ho surprise ho avy aty aminay le izy fa ireo vondrona samy manana ny maha izy azy eto amin'ny firenena amin'ny fikarakarana lanonana sy fampisehoana no hitambatra miaraka amin'ny fahaiza-manao ny tarika rosy amin'ny alatsinainy ny Pentekosta io. Dia ny fanamafisam-peo zany dia araka ny efa lasaina dia cool concept sy vercom miaraka mafy be eo amin'ny 200,000 watts eo zay ny totaliny dia ny jiro esahana jiro mbola tsy nisy satria fitambaran'ny jironay rehetrarehetra eo no mitambatra eo endrika mbola tsisy nanao mbola tsisy nampiasa le zavatra ho aseho anareo ho aseho an'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina amin'ny eo andro eo. Efa miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana zany izahay na amin'ny fandaminana ny circulation zany na amin'ny sécurité ivelany sy anatin'ny Coliseum amin'ny rehetrarehetra. Dia miara-miasa ihany koa izahay amin'ny sécurité civile ho fiarovana ny olona sy fandaminana rehetrarehetra amin'ny fidirana sy ny ao anatin'ny Coliseum.
amin'ny valora maraina ny sokatra ny vavahady manomboka amin'ny folora maraina efa isy ny animation samihafa manomboka amin'ny rora sasany ireo prélude na afantarana ny tarika rosy ary amin'ny telora tsy diso anomboka ny tapolaka glady eny amin'ny coliseum Antsonjombe ny alatsinainy ny pentecosta izao. Iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity isaoriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Nivavo avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.